izay iresahany filoha Andry Rajoelina manoloana ny fiatrehantsika eto Madagasikara ity valanaretina coronavirus ity. Miarabanao indray ary Andriamatoa filoha. Ya, miarabanao mioka ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'izao takarivo zao araka ny fotoana efa nomena moa dia hoe mba ahafahantsika mitondra ireo toromarika sy indrindra ireo zavatra fisehoan'ny fivoarany ity valanaretina coronavirus eto Madagasikara ity. Raha nitatitra tamin'ny iray ora atoandro teo Andriamatoa filoha teny amin'ny CCO Covid-19 teny Ivato dia 580 amin'izao fotoana izao no mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Raha ny tamin'ny atoandro moa zany fa asana efa niova izay taremarika izay Andriamatoa filoha amin'izao amin'ny fahaloralina izao. Ya, niova tokoa ilay taremarika satria araka ny zavatra nolazaina dia nampitomboina sy nafainganina ny fanaovana ny fitiliana zany. Ka noho izany satria ny fitiliana dia tsy nijanona teto Antananarivo fotsiny fa niezahana nafainganina ihany koa ny fitiliana any amin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara. Ka amin'izao arivo izao zany dia 70 ny isan'ny olona mitondra ny aretina na valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Raha ataony fehany dia anankidimy eto Antananarivo ary anankenina kosa avy any Fianarantsoa. Daholo ve ireo satria le enina voalaza tamin'ny atoandro mantsy izao hoe cas contact avokoa? Ya, ny zavatra nitranga ny teto Antananarivo zany dia anankiray amin'izy anankidimy no nandeha tamin'ny zotra zay avy any amin'ny firenena moa zany avy any Frantsa tonga teto amintsika. Izy io dia raha azo lazaina dia efa hoe efa misy nisy ny soritr'aretina zany hita taminy. Ny anankiefatra avy eto Antananarivo kosa dia cas contact avokoa. Anisan'izany ohatra ilay vazaha, ilay mpizahatany tonga teto amintsika dia nizara fanomezana izy io nanao don zany tany Ambatomanga dia nisy tovovavy niaraka nanao an'izany asa soa zany niaraka taminy dia efa narary tany amin'ny hôpitaly tany Ambatomanga io vehivavy io zay vao noentina niditra hôpitaly dia natao testa dia hita taratra zany fa tao amin'ny soritr'aretina coronavirus. Ny ankoatran'izay moa dia lehilahy telo amby 20 taona cas contact ihany koa ny misy ihany koa lehilahy 20 taona zay nisy ny soritr'aretina ihany koa nanomboka nafana nanomboka nikohaka dia nakeny amin'ny hôpitaly be Felatanana dia hita taratra ihany koa zany fa voan'izay otrikaretina coronavirus izay. Ary ny farany dia tovolahy ihany koa zany hoe ray aman-dreny moa 12 taona zay natao test tamin'ny test de diagnostic rapide dia hita ihany koa zany fa mitondra ny soritr'aretina zay ny mikasika ny eto Antananarivo. Ahoana Andriamatoa filoha ny fomba hifehezana ny cas contact io efa naverimberina teto ihany fa tsara mbola mafisina foana satria efa mimanomboka mitombo zany zao le cas contact ary eto Antananarivo sy tany Fianarantsoa vao maranao teo. Ya, izy io dia io moa le efa nilazaiko teto ombeniombeny hoe ny fifehezantenan'ny olona anankiray no ahafahana miaro ny fianakaviany sy miaro ihany koa ny mpiarabelona aminy. Ary izay indrindra zao no nahatonga tany Fianarantsoa satria nisy efa elaela zany no tonga teto amintsika teto no hoe efa nilazaina fa misy renim-pianakaviana 120 taona zany zay tonga tamin'ny zotra tamin'ny Air France zany tamin'ny 7 ny volana Martsa dia nandeha izy io nakany amin'ny Fianarantsoa dia tokony nihiboka nefa tsy nitandrony dia mbola nandeha ihany satria mampivavaka zany lay ramatoa io. Marimarina kokoa moa zany hoe témoin de Jéhovah dia mbola matsiaro teny izy zany fa hoe salama
de mbola nandeha nanao an'izay asa fitorinany filazantsara zay de nandeha hatrany lalangina de ny zavatra nitranga nisy olona tratrany zay mifanerasera taminy niara-mivavaka taminy zany dia tratrany sorotraretina ny olona anankiroa tany lalangina moa zany na tany Andohasana no marimarina kokoa any lalangina. Ny anankiefatra dia fianakaviany daholy zay zany le ka anakenina tao Fianaratsoa. Ny anankiefatra zany dia fianakavian'ilay ramatoa io avokoa ary ny anankiroa dia olona mpiara-mivavaka aminy. Ny zavatra atao zany rehefa misy ny cas contact ohatran'izao dia io tena sarotra ary indrindra zany mila jerevana ny ahafahana fe hoe izavy ny olona niaraka tamin'io ramatoa io. Dia ny zavatra natao zany fantatra ny tompon'andraikitra tany an-toerana zany dia nanaraka sy nijery hoe izavy ny olona mifampikasokasoka sy mifanerasera taminy. Dia fantatra zany fa olona 5 no mifanerasera taminy. Dia natao test daholo zany ireo olona 5 ireo dia androany moa zany sady milaza ihany koa ny ho an'ny vahoaka ny Fianaratsoa mivaly zany ny fitiliana zay natao. De fantatsika moa zany teo fa ny anakenina dia mitondra ny tsy mikaretina fa ny anankifito kosa dia negatif na tsy mitondra ny sorotraretina zany ary efa eo andalam-pikarakarana an'izany ny tompon'andraikitra ny fahasalamana ankehitriny mapody an'ireo olona 7 zay tsy mitondra ny valanaretina. Fa ny anankiroa kosa dia mbola raha maso akaiky. Zay zany no zavatra mitranga ankehitriny mbola miandro zany tsika amin'ny valin'ilay fitiliana an'le olona anankiroa any Fianaratsoa io zany. Zay moa teneninao teo miora mikasika ny hoe ahoana ny anarahana le cas contact. Ny cas contact io zany rehefa manao an'io ianao dia tsy maintsy arahana akaiky na tracena avokoa. Efa misy fomba fanaovana an'izay zany ny olona rehetrarehetra zay mifampikasoka tamin'le olona. Eto zany mikasika ny Fianaratsoa ny tompon'andraikitra na brigady manokana avy eo amin'ny sehatry ny fahasalamana vao mifampiresaka tamiko teo zareo mifarapitso dia hidina ho an'ny Fianaratsoa ary jery avokoa zany ny olona na ny toerana zay nisy an'le olona vo sy mifanerasera tamin'ilay olona tratra ny sorotraretiny reto. Eto moa zany dia tsara ho fantatry ny mponiny Fianaratsoa fa any amin'ny cité zay nanaovana ny tranomora zany no nipetraka ireo olona ireo. Dia isy zany ny fijerevana isy ny enquête ihany ary ho atao test avokoa zay olona rehetra mety mifanerasera taminy. Ohatran'izay ihany koa ny hoe ahoana ny fehezantsika azy. Tsika zany rehefa niteny zay ny any Fianaratsoa fa ny teto Antananarivo dia nisy an'ilay ka n'ilay mpampianatra tao amin'ny LMA le mipetraka tao Isotry. Mpampianatra tao amin'ny LMA mantsy lay mipetraka tao Isotry. Lay mpampianatra io dia nandray mpivady mixte moa zany na vazaha sy malagasy tao an-tranony. Dia efa nitondra n'ilay sorotraretina izy io dia namindra tamin'ilay mpampianatra. Dia ny zavatra nataontsika zany aloha androany dia nanidy an'ilay tanàna zay nipetrahany tao Isotry. Zany hoe nijery tamin'ny olona rehetrarehetra tao. Dia ny olona rehetrarehetra tao dia natao test androany nidiovina ray manontolo ny tanàna, ny tokotany, ny lalana rehetrarehetra zay mety nisy an'ilay olona io zany ary ny test natao tao zany dia tany amin'ny nisy ekipa napetraka ny atao amin'ny fahasalamana moa zany dia nytao a Bekraro zany nisy 224 nisan'ny test natao tao dia negatif avokoa. Ary nisy ekipa mobile ihany koa 98 dia ny totalin'izay zany 235 zany nisan'ny test natao tany Isotry androany natao tamin'ilay test de diagnostic rapide zay ana amin'ny valiny fa madio zany aloha ny hatramin'izao ny ao amin'ilay toerana misy an'ilay olona tany Isotry io. Ohatr'izay zany ny vizotra sy ny fandehan'ilay hoe ahoana no ahafahantsika amin'ny fe an'ilay otrikaretina mba tsy paritaka mba tsy andringana ihany koa. Dia ohatr'izay zao lay mikasika an'ilay tovavy avy any Ambatomanga io dia deny rapitso ihany koa miaraka mipiasa amin'ny fahasalamana ihany koa dia tonga dia efa brigady ihany
dia tsy maintsy ataony anketo hoe izavy no mifanerasera taminy izavy ny fianakaviana mifanerasera taminy dia atao test avokoa ary arahana akaiky ny fahasalamana reny olona reny mba tsy hiparitaka ny valanaretina. Ny mponina ny fianaratsoa amin'izao fotoana izao ndray matofiloha mitaintaina satria hoe io zany izao ilay misy an'ilay cas contact tany fianaratsoa ny fepetra fiboana nefa ho an'Antananarivo sy Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa fa ankoatran'ilay nolazainao teo hoe andefa brigady ho an'ireo mpiasa fahasalamana zany ny fianaratsoa inona avy no fepetra tokony tanterahana any an-toerana. Io moa araka ny lazaiko eto tsika rehetrarehetra mila tony ao anatin'ilay fiatrehana an'izao valanaretana izao. Ny mpitatana sy ny tompon'andraikitra rehetra ny anjaranay dia ny mirassurer ny mponina ao aminy zany. Mikasika ny fianaratsoa zany dia mifepetra zany miankina amin'ny fivoarany toedra raha ohatran'izao zany no akatsika ny fepetra. Eto moa dia miteny laza ihany hoe za dia filohan'ny malagasy ray manontolo ary tsy misy mihitsy eto hoe avakavahana na atao kilabao fa tsy maintsy miara-miatrika isika ary eto dia miteny fa raha olona tratrany cas contact rehetrarehetra reo efatra maly afaka maly efa nandeha tany fianaratsoa ny fiaramanidina manokana nitondra ny fanafody nitondra ny fitaovana mba niritsika dia mba ho salama somatsara afaka andro vitsy afaka 12 andro eo moa zany no ijerevana ny traitement koa hoe ny salama ve le olona sa tsy noho izany dia no ny valy ny reto cas ireto zay ny valy omaly alina moa zany izy io omaly alina efa hariva no azo ny valyn'io avy any amin'ny Institut Pasteur ary nambara androany zany hoe misy an'ireo cas contact reo any Fianaratsoa. Ny fahitan'ny tompon'andraikitra anazy ary zay no mahatonga ny mpiasan'ny fahasalamana ny secrétaire général sy ny mpiasan'ny fahasalamana miaraka amin'ny OMS dia ho an'ny Fianaratsoa zany rapitso. Dia ijery zany izy ireo ijery ny le zonage na apetraka hoe hito faritrito ny olona ny ona tamin'ito olona ito dia tsy maintsy jerevana avokoa ny toe-pahasalamana izy rehetrarehetra reo. Aharitraritra zay mety aharitra 2 andro 3 andro 3 andro ny fomba anaovana an'izay. Fa manaraka izay zany dia hoe inona ny fepetra tokony ho raisiny. Zao zany efa misy an'ity cas contact ity dia ny ao Fianaratsoa zany zao dia misy manomboka androany zany lay confinement partiel. Fa indrindra moa zany le zonage ao anatin'le quartier misy an'le olona rehetrarehetra reo dia tsy maintsy atao fitiliana manokana ny mikasika an'io mba tsy paritaka ny valanaretina. Zay zany no mikasika ny cas ny Fianaratsoa. Teraka resabe ihany koa ndray matofiloha nanomboka omaly angamizay na afaka omaly mikasika ny fanambarana navoaka ny OMS eto ampelantanako eto moa ity fanambarana ity démenti ny article na gazety iray eto Madagasikara fakiko vetivety angamba ny amin'ny fitingo vetivety mikasika ity démenti navoaka ny OMS ity hoe ny drafi-pireneny ifezana ity coronavirus ity dia atota taratasy iomanana sy ijereny planifieny miaraka amin'ny gouvernemanta sy ny mpiara-miombonantoka nyreo zay tranga mety iseho ninona toe-javatra iseho jery lavitra izy tika hoe projection nambaran'izy ireo ijerena ny tranga loza indrindra na ny hoe pire scénario voalaza atao moa le hoe roa tapitrisa ka tonga dia niraiso ny olona hoe roa tapitrisa zany malagasy hovoan'ity coronavirus ity nilaza nefa zany tato amin'ny ity navoaka ny OMS ity fa ireo olona roa tapitrisa ireo dia eo aloha ny resaka fahasalamana fa eo ihany koa no tratra ny atao hoe impact zany eo amin'ny lafiny toe-karena sy eo amin'ny lafiny sosialy amin'ity valanaretina coronavirus ity raha tsy misy fandraisana tanana atao milaza tsara zany ity avy amin'ny OMS ity fa tsy hoe roa tapitrisa akory ireo marary ny coronavirus eritreretina
aretiny eto Madagasikara. Ato anatin'ity artikla navoaka ity moa zany Andriamatoa Filoha dia ny OMS sy ireo PTF moa zany nareo mpiara-miombinantoka ara-bola sy ara-toekarena amin'ny Madagasikara dia nidera ny famatoran'ny malagasy ny fandraisana andraikitra ireo isan-tsokajiny amin'ny fanjakana na tsy eo amin'ny fanjakana fa indrindra koa ny fandraisana ao an-tanana Andriamatoa Filoha ny dera ny ezaka izay nataony fitondram-panjakana malagasy mba edina amin'ity valan'aretiny coronavirus ity. Izay ny mikasika ity atao hoe démenti ny article na gazety iray mikasika ity coronavirus ity. Andriamatoa Filoha asa manakambara mikasika izay ve ianao? Ya, ny ambara mikasika an'izay ngamany matoa ny Organisation mondiale de la santé manao démenti sy indrindra zany fa mitory zareo ao anatin'ity zany ary tory ny fampahalalam-baovao anankiray fampahalalam-baovao amin'ny resaka alalan'ny internet moa izy ity dia le fomba fikirakiratsika vaovao mihitsy no tena mila automatianina kokoa ao anatin'ilay izy satria voaraiko itokotoy ity ary mijery an'ilay izy hoe milaza ry zareo fa misy 2 millions nisan'ny olona zay ho tratra ny fiatraikan'ilay valanaretina affecté aux izy 2 millions de personnes qui pourraient être affectées au plan sanitaire, économique et social par l'épidémie. Zany hoe io zany scénario napetraka ry zareo. Zany hoe isy fiatraikany eo amin'ny lafin'ny fahasalamana fa eo amin'ny lafiny araka économique sy ara-tsosialy izao zavatra zao raha tsy haitsika no mifehy azy. Zay zany nefa io zany no raha azoko tsara le izy dia misy zany mpanao gazety ainao manjery hafa ihany koa dia milaza hoe 2 millions ny olona tokony voan'ny aretina eto amintsika. Zany hoe mandray atendrony zany zavatra zany ataoko angambany fa tsy mety ary hitanareo matoa ny Organisation mondiale de la santé miteny an'izao dia ataoko angambany fa tsy tonga an'izay fa ny zavatra mahafinaritra moa dia araka ny teneninao to voasoratra ato mihitsy dia hoe ny OMS dia midera ny famatoran'ny vahoaka malagasy sy indrindra ny fomba noetintsika niatrika an'izao valanaretina zao eto amintsika ary indrindra ny fahaiza mitarika ny filohan'ny République. Zay zany teneniny ato hoe sous le leadership du président de la République et loue les efforts faits par l'État malagasy pour lutter contre la pandémie an'iny mikasika ny Covid-19. Zay zany ny zavatra mikasika an'iny dia zay ny teneniko hoe tsika mbola mitohy hatrany. Ny asa ataontsika mbola tsy mifarana, mbola tsy tapitra zany ny tia fiadina ny valanaretiny ity fa dia miatrika hatranytsika moa zany mba ahafahantsika mifehy tanteraka nyty valanaretiny ity ary misaotra an'Andriamanitra tsika fa hatramin'ny androany dia mbola tsy misy ny aina nafoy ary indrindra nireo atompon'andraikitra ny fahasalamana rehetrarehetra dia manao ny ezaka rehetrarehetra mba ahafahantsika mifehy tanteraka ny fahasalamana ary mba ny zavatra tena tsara angambany no lazaiko amintsika dia no hoe efa mety tsara ny akamarony ny fahasalamany ireo rehetrarehetra zay atsaboana eny amin'ny hôpitaly. Resaka asa izay ianao Andriamatoa Filoha androany ianao nitsidika orinasa afakaba iray iresaka momba an'izay moa tsika aveo fa aloha rahantsika ity fanadihadiana kely ity. Izany koa ireo orinasa afakaba izay toerana ahitana mpiasa betsaka indrindra raha ho an'ny eto an-drenivohitra toy ity nitsodihan'ny filohan'ny Repoblika androany dia ity Tanjombato ity. Isan'ireo misidra fahasahiranana izy ireo amin'izao fotoana noho ny tsy fisian'ny tsena ivelany. Tsy vitsy ireo mpiasa manahy ny overy asa koa mba hitsinjovana azy ireo sady arovana roponina dia nandray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana. Mba tsy hoe androka mpiasa sanatria indrindra mba ahafahantsika miaro tena dia mila mifametana antsika dia ny entreprise na ny orinasa afakaba rehetra eto amin'ny nosy dia mba hamokatra antony arovava na cache-bouche itony zany tsika mba tsy hipartahany valanaretina. Voalohany indrindra olona zay mimpanerasera mivatana amin'ny olona betsaka ny mpivarotra eny an-tseny, ny olona mpitandro ny filaminana sy ny maro zay tsy voatanisa
dia isitraka avokoa an'ity cachebosy ity. Misy ihany koa zany reo olona zay niferatsika moa hoe raha isaky ny tokantrano ny afaka mietsena zay mba hoe ahafahantsika miaro ny tenan'izy ireo zany dia isaky ny tokantrano ihany koa zany dia hozaraintsika ity arovava ity ihany koa eo amin'ny 100 000 à 150 000 isan'andro eo zany no vokaritsika amin'ity amin'ny orinasa eto à Madagascar dia zahana mizaran'izy io maimay-pona eny anivy ny fiarahamonina tsirairay avy eny. Orinasa roa no efa namokatra ankehitriny ka nanolotra takombava misa eninalina ho eo ampelatany ny fanjakana ho zaraina amin'ny mponina. Mahatratratra amin'ny 5 tapitrisa kosa nisainy takombava vokarina manerana ny nosy eny anivon'ireo orinasa fakaba maro ary samy anaraka amin'ny fentriraisam-pirenena araka ny protocole de Grenoble izy ireo ary ny fanjakana kosa no hividy ny vokatra. Na ny coupe na ny matière utilisée dia misy arifenitra arahan'izy ireo mba ahafahana hoe mitovy dolidoly zany ny takona azo anatin'izay arovava vokarina ety amin'ny orinasa fakaba zay. Menitra reo koa izy io amin'ny vidiny atao hoe tena mirary fiteny azy amin'ity amin'ny sehatry ny orinasa moa dia au coût zany hoe calculena mihitsy zany le coût de revient le izy dia zay ny hivitanantsika anazy. Fitsinjovana ny mponina no nametrahana ny drafitra fanampiana ara-tsosialy mba hahafahan'ny rehetra miatrika miaraka ny ady amin'ny coronavirus. Andriamatofiloha efa hanomboka ve zany ilay fizarana arovava ary ny faritra ihany koa ve zany ahazo an'izy iny dia manahoana koa ny fiara-miasa amin'ireo orinasa afakaba izay amokatra nyreny arovava ho zaraina ho amin'ny malagasy ireny. Ya, ny orinasa notsidihako teo moa zany dia anisan'ireo orinasa afakaba zay efa rehako zany satria no mivoaka tao dia nare ihany koa ny fitaraina ny olona hafa no hoe misy zany orinasa afakaba efa nanajanona olona sady maromaro izy ireo dia zay indrindra nataontsika no hoe mba tsy isian'ilay fahaverezana asa dia ny orinasa afakaba rehetra zany zay afaka manao dia manao an'iny arovava iny avokoa manamboatra n'iny arovava iny zay hozaraina amin'ireo olona maro isan-karazany toy ny mpitandro ny filaminana, ireo mpivarotra amin'ny sehatra isan-karazany, ny mpitarika sarety, ny mpivarotra eny amoron-dalana, fa isaky ny tokantrano ihany koa dia tokony omena ny arovava. Ny zavatra tsara ho fantatra dia hoe tsy natao fotsiny ilay arovava io fa misy fenitra zany arahana ary le orinasa teo iny zao dia nahazo misy an'ilay hoe protocole de production suivant les normes internationales zany hoe manaraka amin'ny fenitra ny fomba fanamboarana n'ilay arovava ary ao anatin'izany moa zany dia misy teny moa nazavain'ny zareo na tsara hoe coton le lamba fa ao anelanelan'le lamba misy lamba spécial zany dia misy hoe viseline ao anatin'iny dia mbola misy couche ana zavatra atao zany ao mba tsy hidirany ny microbe zany raha misy microbe afaka sasana dia afaka ampiasaina foana zany rehefa sasana lay izy. Zay zany nahatonga antsika ny hoe nampiasaina daholo ny orinasa mampiasa malagasy eto amintsika dia vidiny hitondram-panjakana ny arovava ary ho zaraina amin'ny olona zay tokony omena an'izany. Tsika moa ny teny hoe tokony ray ihany mivoaka miantsena isaky ny tokantrano dia farafaratsiny zany mahazo ray na roa isaky ny tokantrano. Zay zany aloha ny zavatra ho ataontsika arakaraky ny fomba famokarana zareo ihany koa satria zao zany dia afaka mamokatra 150 000 masque ry zareo zany isan'andro. Dia zay zany no ataontsika efa nomboka zany ny fizaranan'izy io mba ampiasa ny olona malagasy fa indrindra tsika rehetrarehetra koa dia afaka manao an'io zany hoe mba hangatahana zareo any amin'ilay orinasa afakaba reny dia mba hanao fandaharana manokana eto amin'ny TVM na ny télévision malagasy dia ampianarina hoe ahoana ny fanaovana anazy. Amin'izay zany ny olona dia afaka mba samy manamboatra zay any an-tany lavitra mety tsy ho tonga any dia mba afaka manamboatra sy manjaitra ny arovavany avokoa ny olona zay tsy mety tsy ho tratra n'ilay fizarana zany fa mba afaka kosa miaro ny tenany.
Andriamatofiloa 3 aprily androany raha pitso ilay 4 aprily nambaranao hoe ampahafantarana hoe mitapitra ve ilay fihiboana sa manahoana raha ny any ivelany aloha izany ny hita dia vao mainka nanamafy an'ilay atao hoe confinement ry zareo nanamafy hatramin'ny 2 herinandro teo ohatra i Frantsa ho an'ny Madagasikara kosa nefa ve zaka ny ara-toekarenantsika ve Andriamatofiloa sy ny lafiny sosialy ihany koa raha mbola mitohy izay fihiboana izay sa inona ny efa nieritreretinareo Andriamatofiloa? Ya raha pitso tokoa no amiditra amin'ny 14 andro tsika ary amin'ny alahady ho avy zao no nanaovako ny fanambarana ny laza tamin'ny vahoaka malagasy fa miditra amin'ny confinement partiel tsika eto Madagasikara. Anao kabary na ifampitafy amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alahady ho avy zao. Ilazana hoe inona ny fepetra tokony ho raisitsika. Marina tanenao teo miora hoe raha ny any ivelany no ampitahina dia memafy kokoa ny fepetra izay niraisiny zareo. Ny antony ny tombo be dia be tao anatin'ny fotoana fohy nisan'ny kazany mitondra ny otrikaretina na raha ny Europa aloha ny resahana. Ny ao Nosy Maurice dia efa 2 fois plus no ny eto amintsika no mitondra ny otrikaretina ary efa maro ny maty ao Nosy Maurice. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa ny eto amintsika dia ny fepetra ny raisitsika dia io rahantsika mahita io fa 70 no voan'ny valanaretina coronavirus eto amintsika amin'ny amin'izao ora sy fotoana iresantsika izao ary mbola tsisy ny maty. Zany koa tsy miteny hoe tsy tokony hitandrantsika. Ny zavatra atao zany dia tsy fanapa-kevitro irery fa raha pitso dia amory an'ireo filohan'ny androm-panjakana rehetra eto amintsika ary ifampitafa sy resaka ihany koa amin'ny filoham-piangonana eto amintsika. Ifampidinika ihany koa amin'ireo olom-boafidy. Ifampitafa sy fanakalo hevitra amin'ireo tompon'andraikitra isa-tsikajiny any amin'ireo faritra izay misy an'izao valanaretina izao. Vidy izay zavatra rehetrarehetra izay dia iresaka sy ijery miaraka amin'ireo profesora izay mahafantatra ny valanaretina ohatran'izao izay hoe miparitaka na viral amin'ny alalan'ny rivotra ohatran'ny sery mifindry reny dia avy eo zany amin'ny alahady aka ny fanapa-kevitra tsika. Tsy ho mora ny fanapa-kevitra izay ho raisitsika. Ninina ho raisitsika eo dia ho sarotra ny fanapa-kevitra satria raha matanjaka tsika ara-toekarena dia rariny sitsiny raha mitohy ny fiboahana. Reako ihany koa nefa nitaraina sy fijaliny ny akamaroan'ny olona amin'ilay hoe nohaniny androany dia davina androany. Manao ny ezaka ny fitondrana anampy amin'ilay hoe tsinjo mba hifitsinjovana ny be sy ny maro ny fizarana nyreny vatsy reny mba hahafahana misakafo ny olona rehetrarehetra dia eo zany tsika no mandinika amin'izay araka ny taneninao teo hoe économiquement parlant hoe ara-toekarena ve dia zaka ny firenena malagasy no miatrika an'izao. Araka ny fandaminana izay tiatsika apetraka ve dia vitantsika no mife an'ilay ara-tsosialy fa ara-pahasalamana ihany koa dia mila dinihana tsara fakafakana tsara ny tsy partahan'ilay valanaretina indrindra fa amin'ireo misy an'ilay cas contact ireo. Dia eo zany rapitsotsika dia hijery an'izay fa raha ny tenako aloha ny antaninao zao hoe miora hoe ahoana nandritra an'izay 14 andro latsaka izay ny fifehezantsika an'ilay izy dia afaka milaza fa nanao ezaka ny rehetra. Nanao ezaka ampitandro ny filaminana, nanao ezaka ireo ao ampiasan'ny fahasalamana, ireo mpirotsaka antsitsapo rehetrarehetra dia mino fa na dia misy ihany azany hoe eo moa hoe sonjo ray lohasaha ozy izy tsy lojany ray izay mamarara dia za mino fa tsy lojany izay maningana fa kosa
ny akamarony ny olona besiny maro dia ny ray fo ny ray saina miatrika an'izao aretin'izao ary raha eto moa dia milaza ny vahoaka malagasy hoe raha mihoatra ny telonjato ny ka dia miditra amin'ny stade 2 tsika raha mihoatra ny 10 ny maty dia fa sarotra dia sarotra amin'ny fe fa zany kory tsy miteny androany zany am'izao ora sy fotoana tenenantsika izao dia voavely izy io miova zay ny teneniko hoe isan'ora dia mila jerevantsika tsara satria raha ito zany ny zavatra resantsika efa tody tany Ambatomanga ny aretina efa any Atsiranana efa misy, any Nosbe efa misy, any Fianaratsoa efa misy, any Morondava efa misy, any Antsirabe efa misy. Vitsy zany sisa ny toerana tsy misy eto amintsika. Ny Mahajanga moa zany dia mbola tsy misy dia zany zavatra rehetrarehetra zany no jerevantsika fakafakana lalina dia amin'ny alahady zany tsika no manome fotoana ny vahoaka malagasy ny tenako rehefa avy mifandinika mamakafaka miaraka amin'ireo tompona andraikitra isan-tokony ary rapitro zay dia anao filakevitry ny minisitra dia eo ihany koa zany ny jerevana no andrefesana an'izay zavatra rehetrarehetra fa dia amin'ny alahady no anaovantsika ny bilan akatsika ny fepetra ihany koa araka ny lazaiko teto ombenombieny dia sarobidy amin'ny kiloatra ny aina sy ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy. Eny ary sady efa voalaza tao anatin'izay moa zany ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy Andriamatofilo fa mahazatra antsika isaky ny alohan'ny saraka ohatr'izao ny lay afatra tena hoe fampitoniana zany mialohan'ny fanambarana izay ho tanterahanao amin'ny alahady izao. Ya eto moa dia voalohany ngambany mba te hitodika kely amin'ireo zay marary na rehefa natao fitiliana dia be dia be mihitsy no tratran'ny effet psychologique na ny hoe fahasahiranatsaina lalina rehefa nolazaina ny hoe tratran'ilay valanaretina. Zay dia miteny aminareo ary mame afatra fa ataony ny fitondram-panjakana ny ezaka rehetra mba asitrana soamatsara anareo ary mba verina soamatsara anareo eo anivon'ny tokantrano nareo tsiraray avy. Ary zay ihany koa ny afatra omeko amin'ny fianakaviany an'ireo olona rehetrarehetra zay manana havana na ray aman-dreny na ralana na bavy zay any amin'ireny toerana pitsaboana azo rehetrarehetra reny na ito Antananarivo na manerana amin'ny faritra fa dia manaraka antsakany sy andavany ary ny zavatra ny fahasalaman'izy ireo sy ny mba hahafahantsika manasitrana an'izy ireo fa ny zavatra afaka teneniko anareo dia efa sous traitement daholo ireo olona rehetrarehetra manaraka n'ilay ireo protocole de traitement na ny fenitra fitsaboanan'izy tsirairay avy ireo ny izy ireo ary ny eto dia misaotra ihany koa ireo mpitsabo rehetrarehetra zay miasa andro manalina ihany koa miatrika miara-miatrika an'izao valanaretina izao. Ho an'ny vahoaka malagasy kosa dia aleontsika ao anatin'ny fitoniana. Efa nilazaiko teto ombenombieny hoe aleontsika tsy anaiky ny fanakorontanatsaina, tsy anaiky ny fampisarahana fa kosa hiatrika ary ny teniko dia ny hoe tsy maintsy ho resintsika ity coronavirus ity. Zany no loha laharana ary eo anilanareo manisany miady mitarika indrindraindrindra mba hahafahantsika tsy mampiparitaka ary mife anti coronavirus ity. Raha mihoatra amin'ny firenena hafa dia afaka milaza aminareo ary malagasy fa dia manao ny ezakintsika ary voafe ny tsy fipartahany io valanaretina io ary ataontsika ny ezaka rehetrarehetra mba hatafavoaka soamatsara ny Madagasikara mba tsy hiakatra amin'ny stade 2 na ny stade 3 sanatriany vava fa dia hiaraka hiatrika itsika hiaraka ifanometanana ary ny zavatra rehetrarehetra araka ny lazaiko ombenombieny dia apetratsika foana eo ampelantanan'Andriamanitra ny asa rehetrarehetra dia ny finoana indrindraindrindra dia tsy maintsy arahana asa ary ny asa tsy maintsy arahana finoana ihany koa dia apetratsika eo ampelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra zay atrehantsika. Eny ary dia mankasitraka anao Andriamatofilo tamin'ity fotoana izay nomenao ifampiresahana amin'ny vahoaka malagasy ity tamin'ny alalan'ny televiziona malagasy ny radio Madagasikara ireo hainao manjery rehetra manerana ny nosy zany hoe amin'ny alahady indray zany ny fotoananareo
amin'ny filoa iresany na itoy ilay atao hoe fiboana na izay fanapa-kevitra zany ho raisiny fitondram-panjakana manoloana ity ady amin'ny coronavirus ity. Mametraka ny velomandram-piona amintsika rehetra ary samia tsara toko kilasy toko vavy.